Akafalinna sy ampitiavana indray sy tompoko lahy sy tompoko vavy no tsy diako ny tokantrano amin'ity hariva ity. Tonga soenao ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-bavao. Koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Fambiazana tanteraka ny tiany antoko Madagasikara tarihan'ny filoha nasionaly ny antoko Marc Ravalomanana tany amin'iny faritra avaratry ny nosy iny. Totosa androany ankoho ny kongresy paritra atao amin'ireny vohiparitry Sofia atao Antsohy. Nandritra izany nanamafisan'ny filoha Marc Ravalomanana antso ny amin'ny tokony andraisany rehetra andraikitra amin'izao fanavoazana ny lisy mpifidianana izao. Ando miaratiana Anjavandriamaefa ary Manora Andriamalala. Tompo-teny farany amin'ny olona iveriny fa afaka hanafaka azy anatin'izao kizo lalina izao ny olom-pirenena feno taona amin'ny alalan'ny fifidianana. Tsy maintsy mandray andraikitra amin'izany ny rehetra raha manana natao hoe fitiavan-tanindrazana marina ao anatiny. Betsaka ny hevi-dratsy ketrehan'ny sasany atao anatin'izao fanomanana ny fifidianana izao ka ilana ny fandraisana andraikitry ny rehetra. Tsy janona fotsiny amin'ny fisoratana anarana fa anamarina izany any amin'ny fokontany indrindra ijoro anaramaso ka asa hitoroka na ilazany tsy mety. Tsy ho ela volana vitsy fotsiny sisa dia iverina aminareo daholo ny fahefana rehetra, iverina malagasy rehetra ny fahefana. Tsy maintsy mametra-pelana ny mpitolona amin'izao fotoana izao satria tapitra mandaha tsy matahotra izay fividianana antsika fa lao tsarahin'ny vahoaka. Noho izany manentana anareo zahay mba hisoratra ny anaranareo na hanamarina ny anaranareo any an'izay fokontany misy anareo aby. Averiko indray mandeha izay teny izay. Ny atongavanay ny tetezana indreo faritra ao dia hoe fanetanana ny vahoaka malagasy mananjo hifidy mba hanamarina ny anarany any amin'ny bureau-pokotany misy azy. Sao dia ny bureau-pokotany hafa nareo mandeha fa ny bureau-pokotany izay misy anareo no tsy maintsy aleha dia mariny ny anaranareo. Entindrareo angalarana izany, amilivilina ny saim-bahoaka izany. Fa amin'ity efa nilaza sika fa hoe tsy petrapetra-potsiny amin'izao zay fa tena anara-maso. Ka dia miantso vahoaka rehetra mihitsy mba samby ilaza. Na itsy ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana miantso ireo rafitra isan'ambaratongany mikarakara fifidianana tsy raitsy kombakomba amin'ny mpangala-bato. Tompon'antoka amin'izay ho avy izy ireo satria asa masina miantoka ny ho avy ny firenena sy ny fiainan'ny malagasy iray manontolo izany. Aza manaiky eo ampiasain'ny sasany amin'ny tsy kombakomba tsy maro nangalaram-bato ianareo fa zava-doza io. Ny fanapahan-kevitra izay raisinareo na izay osoka ataonareo dia zava-doza tena mampijaly ny vahoaka malagasy zany ka tsy mety tena tsy mety. Dia anjaranareo zany mba manao an'izay azo atao re olona fa na mahazo daika nareo ka tsy mifanaraka amin'ny feo fieritreretana meno ihany. Aza velanareo hijaly toy izao ny vahoaka malagasy. Tena faly aho satria dia misy tokoa re olona tena milaza fa hoe zay président na mahazo ny baiko ara efa tsy manaraka amin'ny baikon'ireo tsony zay fa atao izay tianareo atao ao. Everinareo fa mety. Dia ny tsara ny fanapahan-kevitra raisinao satria anao ministra. Fa za zao no miteny anao président teo aloha malala. Fa zany olona amin'ny analiny zany no mivory eto. Tsy ho tafiditra amin'ny hevitrany io fa fanazy lehibe na rainay. Fa tsy ho tafiditra ao. Tsy maintsy aty ivelany izay no manao. Fa raha ohatra koa mbola azo atao verena fanapahan-kevitra. Ny olona mahay indrindra dia ny olona tena mahay manisy ny tenany ary olona mahay manao izay anazy. Mbola namafisiny ireo solombavam-bahoaka nandritra ny fandraisam-pitenenany fa misy kajy politika maloto ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Mila mifoha amin'ny torimaso isika malagasy ka tsy hanaiky lembenana ho amin'izany. Afaka efa-bolana eo sisa dia mametra-pelana ny filoha amin'izao fotoana izao sy ny mpitondra. Efa-bolana sisa ao anatin'izay raha mbola sanao izy fa za mino fa mety tsosatsony io. Ka atsika tanora mana raha atsika fa vota amin'ny voalohany nangalarina atsika vety mbola manaiky amin'ity atsakalarintana izay tsy manaiky komba io raha vao manao zavatra fafo hiatrika raha-pirenena mafolo sika atao anatin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ity matokanareo vahoaka eto Antsohy izay anome tanana ny filoha Ravalomanana iveriny eo amin'ny fitondrana. Maika fa ty amin'ny faritra sy ty amin'ny toerana hafa tsy azo tsika ekena ary tsy maintsy manara-maso tsika, tsy maintsy miady tsika ary tsy maintsy masamby jory ihany koa hoe tsy mety zavatra ataonareo tsy manaiky an'izany zay. Fa na iza milaza azy olom-baovao na iza milaza azy hitondra tsy anjakandrana ny fitondrana firenena. Totoso tandroany ny kongresy paritry ny antoko Madagasikara teto amin'ny revohiparitry Sofia teto Antsohy.
lanonana izay notarian'ny Flou nasionaly ny Antoko Marc Ravalomanana niaraka tamin'ireo délégation toy ireo mpikambana ao anivon'ny bureau politique ny solombavam-bahoaka ary ireo tompon'andraikitra isan'Antanatohatra. Fahombiazana tanteraka araka izany idian'ny Flou Marc Ravalomanana taty amin'ny faritra avaratry ny nosy tatao anatin'ny andro maromaro zao. Nafahany nijery ihany koa ny olana menjady amin'ny ponina taty an-toerana ka nanomezany toky ny fahafahany mamaha izany. Iray ny malagasy tsy tokony voazarazara ny lokona fiaviana. Mila mametraka fijery vaovao ny rehetra ampanjakana ny fihavanana sy ny firaisan-kina raha ny antsoavo nataon'ny Flou Marc Ravalomanana. Singa fototra mampandroso ny firenena izany araka izao tato-pavaao ny Ando Miaratiana ny Zavandriamahefa ary Manora Andriamalala izao. Miantso amin'ny fampihavanana sy ny firaisan-kina amin'ny pirenena ny Flou Marc Ravalomanana. Tsy tokony voazarazara ny loko sy fiaviana ny malagasy na inona karazana fiantsiana sy fikasana ampiady ny samy malagasy. Iray ihany sika hoy ny fanamafisany. Tandremana tsara izany mba tsisy olona piady na andranitra zany fanavakavahana zany. Iray ihany isika malagasy. Iray ihany isika malagasy. Ataontsika hiezaka lehibe dia lehibe mihitsy ny hoe tena loharanon-karenan'ny malagasy ny fahasamihafana samy hafa sika. Za zao avy any voatany, ianareo avy eto malalana eto, misy ny olona avy any avaratra, misy ny olona avy any atsinanana. Eto sika miresaka. Samy manana ny talenta men'Andriamanitra azy, samy manana ny fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra azy. Fa anjaratsika no mangataka tsara hoe enga ny Andriamanitra ka tena iray iny izahay. Mahatonga mandroso ny firenena lehibe reny. Nisy firaisan-kina amin'ilay fahasamihafana. Misy faritra 13 eto Madagasikara. Samy manana ny fombany, samy manana ny kolotsainy, samy manana ny fiteniny, fa kosa iray ihany. Mila mametraka fomba fijery miabo ny rehetra hatanteraka izany isy ny fampandrosoana mirindra sy maritra anatin'ny firaisan-kina. Fa miantso ny antoko politika vovonana fikambanana maro mitovy fomba fijery tokana dia ny ampandrosoana any Madagasikara ny Flou Marc Ravalomanana. Misokatra ho an'ny rehetra ny antoko ary tsy hanavana na iza na iza izany. Raha mitovy ny tady dokanga dia ny anova ny tantaram-pirenena sady anavitra ny vahoaka malagasy. Ando Miaratiana sy ny Zavandriamahefa ary Manora Andriamalala hatrany. Ady raha manana ny fahamanana ny olam-bahoaka izay efa tena latsaka anaty kizolalina amin'izao fotoana izao. Tsy vitan'olo tokan'izany fa mitaky fiara-miasa avy amin'ny rehetra. Manoloana izany dia miantso ny herivelona rehetra, antoko politika, vovonana sy fikambanana mitovy fomba fijery amin'ny Flou Marc Ravalomanana, iray iny, andray anjara feno amin'ny fiainam-pirenena, indrindra ny fanalana ny vahoaka anatin'izao fahasahiranana izao. Eto dia manao antso avo amin'ireo olona ty aradia amintsika misokatra ho an'ny olona rehetra. Ho an'ny olona tsiraray aby, ho an'ny antoko politika hafa, ny tiako Madagasikara, satria tsy maintsy miaradia isika, tsy maintsy tolona iarahana izy ty, fa malalaka dia malalaka ny iarahantsika, ary mazava zao fotsiny ny tanjona, ampandroso amin'ny Madagasikara sy mivoaka malagasy ny tanjona, akoatran'izay tsy izy. So misy mieritreritra, hoe hiditra ato fotsiny dia isavilika na dada ny zavatra tokana ihany azy ny anasoa mpiarabelona. Ny rehetra mihitsy no mila amiraina ho ny sekretera jeneraly ny antoko tim Rina Randriamasinoro indrindra amin'izao fifidianana izao. Ady mafy sy goavana izany manoloana ireo tetika ady maloto samihafa. Fa mbola lavitra no mpangalatra omby sy mpangalatra arena na mpamakitrano ny mpangala-bato. Satria raha mpangala-bato ny tonga eo amin'ny fitondrana dia very daholo ny arenam-pirenena rehetra ary tsisy ho atsika ntsony eo fa miandry 5 taona manaraka indray tsika vao afaka manao malovan'izay safidy izay. Ka eto ny fanentanana dia nyzao ny hoe entanitsika rehetra anara-maso akaiky lisy-pifidianana ataontsika toy ny dalo ary eto izay dia milaza anareo mikarakara sy mikirakira ny fifidianana. Ataonay ho toy ny dalo ianareo raha sanatry ny vava miraitsykombakomba amin'ny fandikan-dalàna na mamerary ny fangalaram-bato ary izay vahoaka na eto Antsoina eran'ny Madagasikara tsy anaiky ny anjaka ny dalo eto amin'ity firenena ity fa vonona izay hitsoro hitsangana hatramin'ny farany. Adidy mitaky andraikitra ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko. Mila fantatry ny olom-pirenena ny tantara ka ny tsiny ny diany amin'ny alalan'ny safidy. Adidy izy io ary zo fototra ameny lalam-panoregna kanefa
tsy voasoratra ho azy agnatin'nisy mpifidianana atsika izy koa tsy magningan-tongotro magnatanteraka an'izay ka raha misy tsy fagnatanterahana an'izay andraikitra zay dia verizoanao nefa verizo amin'ny lafindraha maro efa tsy hay fagnanoana ka le atsika mbola mena lalampanoregnana zo feno magnentana atsika satria ny raha jiaby nytanisegna tegna problème tsisy vahaolagna ary ny vahaolagna hitantsika dia tsy misy afa-tsy ny fagniregnatsika ny président Ravalomanana amin'ny fitondragna tsy hitanteraka nefa izany raha tsy mandray anjara atsika amin'ny fifidianana ny fandatsam-bato ary tsy afaka andatsa-bato atsika raha sy tafiditra agnatin'nisy mpifidiagna zay nataoko teo miantoka ny 5 taona ho avy ny fifidianana izay atao amin'ity taona ity 5 taona maritra ny fiainany taranaka faramandimika tsy tokony atao antsirambiny azankinina amin'ny olona tsy fantatra no avinao fa mijoroa sahy ary fantaro ny lasa sy ny tena olona navita afaka mamany fiainam-bahoaka mianga eny fotony ny fampandrosoana ny firenena tsy maintsy apetraka ny antsoina hoe fitsinjaram-pahefana tena izy azahoany vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana manatanteraka ny andraikitra sy adidy amin'ny fampandrosoana ny faritra misy azy sy Madagasikara iray manontolo mihitsy fanaitetiny mivangonga ho an-Tananarivo avokoa ny fahefana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fampandrosoana ny faritra tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ary tsy afaka ampandroso ny faritra misy azy araka izany ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana tsy misy afa-tsy ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy na ny décentralisation effective ihany no tokony atao raha hikatsaka fampandrosoana marina isika dia atao azy ampandrosoana rehetra zay fomba rehetra ampandrosoana ny faritra district any amin'ny commune rehetra any ahoana fomba ampandrosoana azy milaza amiko aloha ianareo hoe zao ny zavatra manjoanay zao ny zavatra ilainay dia rehefa fantatro zay a dia miala midinika isika eo no tonga le hoe fitsinjaram-pahefana afaka entina mamokatra sy mahavelona mifaritra misy azy na ny commune misy azy na district misy azy tsy maintsy ataontsika ny amezana ny fahefana aty amin'ny fotony aty zay le décentralisation efa itsika ihany nanao an'io tamin'ny voalohany iny tamin'ny 2007 tadidiko tsara mihitsy nanao an'io décentralisation io hoe aloha mena fahefana reo any amin'ny faritra reo ary zay nanafoanana ny faritany fa natao faritra izy mba hahafahan'ny olona rehetra manakaikaiky koa fanapahan-kevitra saoko misy olana kely arivo vanila tany sava makany Antananarivo raha le olona avy Antananarivo tsy malala zay biabahany zavatra atao kory dia avy any daholo nandrasana fanapahan-kevitra aiza moa tsy menimeny reo mpandraraha reo opérateur reo hoy ny olona tany dado manateny zay fitondra vahaolana ianareo mino zay toky ianao tsotra ny teniko ataovy libéralisation zay fotsiny aloha samy ifaninaneo fifaninana masina io fa tsy zay nefa misy am'izao fotoana zao tonga dia gejainy ny sasany fotsiny manantena ny sasany hoe manambola izy dia efa afaka mampiasa ny volana dia afaka manao ampimamba tsy izay ny izy tsy vitany vavy zany fa mitaky asa avy amin'ny rehetra tsy anjara ary tsy vitan'olo tokana ny fampandrosoana ny firenena fa miankina betsaka amin'ny fifandraisana sy fanapahan-kevitra avy amin'ny rehetra antoka ho an'ny fampandrosoana sy ny firaisan-kinam-pirenena ny lalana raha tiana ny amerina ny fiainam-bahoaka amin'ony mila atao lara-pamehana izany ho hatrany ambarany filoha Marc Ravalomanana tsy misy fampandrosoana valiny raha ratsy ny lalana tsy mahagaga raha izao ny hafarany fiainan'ny malagasy satria ny lalana izay lalandra mampikorina ny fiainam-pirenena mihitsy no atao atsirambiny tsy nataon'ny fitondranan-kehitriny ho laram-pamehana zany aleon'izy ireo mampanantena pokaty toy izay andray andraikitra many olam-bahoaka matombola misy ny tsara dia tsy fisiany le fikarakarana sy ny fanamboarana fa raha vaovoatra ara-potoana io tsy ohatran'izao gaga ao ary betsaka mihitsy nylaza hoe ty président ty ve andeha ho any andeha ny sasany efa nahazo be hoe alohanao mandeha be dia mandeha avion ahaha ijery satria mampitaraina ny olona loatra izy io nandeha tamin'iny lalana iny lalana zay tsy azo ampitoviana amin'ny lalana hafa rehetra satria iny no mampiray atsika eto Madagasikara mampiray atsika avy any atsimo amin'ny avaratra ny tapany avaratra Madagasikara io lalam-pirenena io no mampifandray ny tapany avaratra amin'ny Madagasikara manontolo ary koa midika ho fampiraisana amin'ny malagasy rehetra
ny lalana no lalan-draha mamelona ny toekarena sady miantoka ny fivezivezen'ny olona kanefa nataon'ny sasany ambanin-javatra ny fikojakojana azy a dia zao ny fiafarany potika tanteraka tsisy azo raisina mihitsy fa tena potika adiny 5 adiny 9 ny ala tao ambajana akaty dia misy moa dia manamboamboatra vao tratiny orana dia veloma ry zanako araka volazako teo dia sady mampifandray ny faritra rehetra ny lalana ary koa mampifandray malagasy rehetra io no antoko ny firaisan-kina-pirenena tena miantoka ny firaisan-kina-pirenena ny lalana ka raha ny lalana natao atsirambona mikojakoja azy sy manamboatra azy dia mbola tsy ao mihitsy zay zany nisy ny vaolana natao vendohan-draharaha ny fanamboaran-dalana tamin'ny fotoam-pitondran'ny filomarika Ravalomanana saingy ninina nompotehina sy tsy nasiana lanjany zany tsy misy fikarakarana tsy misy fikojakojana ny lalana na antanan-dehibe na eny amin'ny lalam-pirenena tapitra potika avokoa ary mampikakaiky sy mampitondra faisana ny mpampiasa lalana antoka lehibe amin'ny firaisan-kinam-pirenena zany ka ilana vaolana ary tsy maintsy averina amin'ny laoniny hoy ny filomarika Ravalomanana avakivava kosa ny mponina any Antsohiany fa tsy misy fampandrosoana vanina any antoerana tsy mijery minimikipy ny fahoriana iainan'izy ireo ny mpitondra fanjakana ka voamaika nampitotongana ny fiainan'izy ireo tato-baovao Ando Miaramila sy ny Zavandriamahefa ary Manora Andriamalala hatrany potika ny fiainan'ny mpony eto Antsohi tsy nisy fitohizana ny zava-bita ny filomarika Ravalomanana izay tena nampisongadina sy nampandroso ity faritra ity tsy ho tafaverina amin'ny laoniny zany raha tsy miverina amin'ny fitondrana ny tenany ity fitondrana mijoro ity raha teo tsy misy antenaina fa vao maika amin'ny varinakady ny fiainam-bahoaka mandry tsara mbola tsara nahita jaly magnano to amin'andro ndalavantsika zay eto nandritra ny enimpolo taona mbola tsara ny jalijaly ny to zahay mandry tsara voalohany tsisy rano delestage tsara megny lalana miditsy agnatin'ny tanàgnanay tsy mandarindianagna sara dahalo tsy fankahitagna fagnefitra andelamena dikan'izany vahaolagna io nampomboanjare teny zany anako mba afaka mikoragna hely laza fô intany dada mbola ilatsaka mitondra teny zany zakeo magnentana mbola ilatsaka dada dimy ambin'ny folo commune ato amin'ny district ny Analalava dimy ihany azony RN6 600 tsisy zay monsieur le président tsaro monsieur le président tenao nantokana lalagna tato Akazibetsy vita lalagna teo anao mandeha ankefigny ambanja vita ankefigny ambanja Antsohiana Analalava tsy afaka amponay zany mino fa anao koa tonga eo tsaronao zany sananao anazy ny tagn'olo navandiagna natao mangalatra tany président Marc Ravalomanana vandy tsisy tany nangalariny izy na raiky eto Madagasikara au contraire zare nangalatra sisy tamin'ny andron'ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana nahitantsika ny tany fampandrosoana fobe voalohany zay ambony ary ny tany tsy fandriam-pahalemagna ambany dia ambany zany dia magnambara fa tamin'ny androny zany dia tena nisy fampandrosoagna tegna mendriky tamin'ity firenena Madagasikara ty président mijaly ny vahoaka ny Belagna amin'ny lalagna itsy averina lavatsony fô simba président ny lalagna soa ihany fa mba eo le tetezagna anjingo io mampiray amin'ny Antsohi mbola tsara izy ao mbola maresaka tsara izy ao mitovy daholo ny aretigny jiaby amin'ny région Sofia ka mijaly ny olo efa minenandreriky ny olo ka noho zany président anao ny vaholana maro izy koa raha zava-bitanao dia tanisaigny atako fô nahalofotro aligny eto niany hitanisa zany tsy ho vita zany le kabary ka noho zany mbola magnentagna anazy président mba hamaha olagna atao malagasy to fa malagasy jiaby mijaly ke zany dahala fa tsy koragny le kotegny fô fa efa miditra an-tanàgna efa manafika daholo loza rehetra miboaka fisan-karazany ke efa tsy zaka mivoaka iaignana ke ana ihany ny vaholagna président noporofohy ny mponina teto Antsohi fa afizany filomarika Ravalomanana izany tsy nisy nahavitany vitany teto amin'ny firenena ka nisan'ny sitraka sy nahazo tombotsoa tamin'izany ny faritry Sofia izay tsy afaka kosehiny eo amin'ny tantaram-pirenena miandrandra ny fiverenany eo amin'ny fitondrany indray ny mponina amerina amin'ny laoniny izany
mitoy kosa ny fanentanana ny olom-pirenena mba hisoratra sy anamarina ny anarany ao anatin'ilay fifidianana ataony Comtim sy ny Jeune Team eny Talatamaty eny. Itoy hatrany hiezaka ho fanomezanjony olom-pirenena io mandra-pahatonga ny datiny ity farany volana ity raha ny fanazafana. Izay Jeune Team eto amin'ny commune Talatamaty dia manao fanentanana toy izao, izany hoe manentana ny olona hisoratra anarana anatin'ny fifidianana. Hono hoe ianao ve fansoratra anarana anatin'ny fifidianana? Amin'ny talata sao vao hisoratra za maty tsy teo foana fa tany ambanivohitra be tany foana dia sao vao tonga eto indray. Dia mariny tsara ny anarana dia soraty ny anarana, jereo tsara hoe sendra misy diso na ohatran'izany dia mizara fampahafantarana kely ohatran'izao zahay dia vakina. Dia hatramin'ny faraiky amby 30 volana may ho avy izao ny farany fisoratana anarana fa aleo foana vita aloha dia mba mandry ny saina izany hoe efa voasoratra ny anarana. Ny olona aminay sao efa navita daholo, efa anona daholo dia efa netangiko daholo dia efa vonona daholo efa nanamarina dia efa ao daholo ny azy amin'izao. Fa zao tsy hoe zahay atao anatin'ny atoko tima ihany na zahay Jeune Team ihany na Comtim ihany manao izany fanentanana izany fa isika olom-pirenena dia manana didy amin'izany daholo. Sika mihitsiny ka zay le mifidy ke hoe manana ny zo dia mifidy ihany zany. Tena makasitraka indrindra amin'izay fa dia mirary soanareo zay mbalao mba tonga amin'ny tanjona ireny tsika. Na hitambokatra ny ezaka natao ka tsy maintsy tohizana izany. Io no nambaran'ireo Comtim ao amin'ny commune Talatamaty manoloana ny asa fanentanana ny olom-pirenena hisoratra sy anamarina ny anarany ao anatin'ny fifidianana. Ny fokontany Imerina Fovoany no nanaovana ny asa fanentanana androany. Ny fanentanana nataon'ny Comtim Talatamaty sy ny Jeune Team ny olona hiditra anaty lista fifidianana. Zany hoe efa mananika ny volana zany. Kanefa mbola hitohy hatrany io mandra-pahatonga ny raiky amby 30 may ho avy izao. Efa hita fa mitombo hatrany ny lista. Ary indrindra fa ny fokontany eto Merina Voany zay ny fokontany Merina Voany no be mpifidy indrindra manerana ny commune Talatamaty. Ny anio zany dia efa navita fokontany roa zay Ambotravao sy Merina Voany. Dia mitohy farafahakeliny teo fokontany 3 isan'andro no ataon'ny Comtim Talatamaty miaraka amin'reto tanora Jeune Team sy Viavy Team reto. Itoy hatrany ny asa fanentanana ary tafiditra ao anatin'ny hetsika ny fitsangatsanganana izay anasana ny olona rehetra ny fafitony volana may izao hoy ny tanora Tima izay mikarakara ity hetsika ity. Amin'ny le 7 mai 2023 no anatanterahana an'izy io. Ny tanjona amin'izy io zany dia ny firaisankina ho an'ny mba ahafahana miaraka dia manentana antsika rehetra dia faly mihitsy izay amin'io ampilalaon'ny olona sy ampahafantatra ny olona sy ampiala volin'ny olona. Ny activité atao dia maro toy ny zumba, ny piscine, ny biara, ny kilalao maro isan-karazana izay iraisana. Tsy mifidy olona ty fitsangatsangana ataonay ity dia entanina ny olona zay mazoto rehetra sy izay afaka rehetra tsy mifidy, tsy voatery ho Team ihany. Adidy sy izy ny olom-pirenena ny mifidy taratry ny demokrasia. Ho an'ny firenena ny safidy izany toa any Madagasikara ny fifidianana madio sy mangarahara. Andraikitry ny antoko politika ny fampahafantarana izany ny olom-pirenena ka isan'ny anaovana manokana ny hetsika ho fanentanana indrindra fa manoloana ny olana momba ny lisam-pifidianana izay miseho mialoha ny anatanterahana ny fifidianana izao. Fa nanomboka ny 4 hatramin'ny 9 aprily lasa teo dia nisy iraka manokana avy amin'ny firenena mikambana tonga teto Madagasikara no mety ho fisorohana ny krizy mety hitranga eto Madagasikara amin'izao fifidianana izao no isan'ny iraka nataon'izy ireo raha ny angbavao. Misy antony izany io kosa nambarany filohan'ny vondrona parlementaire Tima androany raha niresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Andry Rakotomarala. Tsy mitady korontana ny antokotiko Madagasikara fa mitaky ny ametrahana fifidianana madio. Io ihany mantsy no ampilamina ny vahoaka malagasy ny firenena hoy ny solombavam-bahoaka Fetra Ralambozafimbololona androany malona ny tsy fahatomombanana mitranga mialoha ny fanatanterahana ny fifidianana izao. Iarahantsika malala fa sady zo no adidy ny mifidy. Zay zany ny tena izahana voizina sy ampitaina amin'ny olom-pirenena. Zay ny voalohany. Fa ny manarak'izay ihany koa dia tsy misy afa-tsy ny fifidianana no ahafahana ary tokony
hanotokana tokony ametrahana zay tompona raiky indrindrandrindra ny hoe filoam-pirenena zany ny ohatra raha tsy nomen'ireo olonareo tamin'ny sivy sy roa arivo zay tsy nahandry tantana fa nanome ohatra ratsy dia ny nandrovaka fahefana teny an-dalana tamin'ny alalan'ny basy ny vola sy ny sisa dia tamin'ny alalany koa no fitaka zay nataony vahoaka malagasy no fitahana ny vahoaka malagasy zao moa zany efa tonga saina ny vahoaka malagasy fa akoatran'izay zay teninay zay hoe ny tim dia mitaizan'izay le hoe ny tena demokrasia dia amin'ny alalan'ny fifidianana madio sy mangarahara dia manentana ny olona mihitsy hoe tompona ny raikitra foana ianareo na ny fidy na tsy mifidy ny am'izay hoe ho avy ny firenena sy ho avytsika ho avy ny taranaka sy ho avy zay firenena amin'ny akapoben zay amin'ny akapobeny zay aloha zany ny hoe ataony ny avaty anivony tokotiky Madagasikara fa ny manaraka ihany koa dia nisorohana fandray am'izay nisorohana ny mety isian'ny krizy satria afa ihany ny olona mipetraka amin'ny alalana fifidianana madio ho fisorohana ny krizy ametrahana ny filaminana no tanjon'ireo iraky ny firenena mikambana nandalo teto amintsika tamin'ity herinandro ity misy antony izany ho etrany ny fanazavana reny fandalovan'ny iraka ary nisy indromy ataony zany avy any amin'ny firenena mikambana ny voalohany zay tany amin'ny faraparan'ny volana mars ary avy amin'ny fandaranasa momba mifampandrosoana ny firenena mikambana ny faharoa dia izany iraka roa izany dia manamafy ny amin'ny aya ary tsy mahamenatra eno anatin'izay le hoe aya amin'ny sy ny krizy dia ny vahiny no mandray andraikitra ny amin'ny hoe fomba ahoana ny tokony hisorohana inona ny tokony ho atao mba hisorohana ny sanatria ady atrano sanatria sy ny fifandonana sanatria sy ny mbola krizy mafimafy noho izao satria ny krizy ara-toekarena sy ara-sosialy efa misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zay eto Madagasikara fa izy fifandonana mafimafy noho izao sanatria mivava manodidina ny zany hoe fifidianana filoam-pirenena zany raha toka miziriziry mikiribiby ny am'izao tsy fisokafana izao ny amin'ny resaka dinidindika ny samy malagasy raha ny zava-misy tokoa dia atao mitady ambolo-korontana isan'izany ny valifaty politika toy ny mahazo alinidony io ho etrany ny fanazavana dia tahao ny fanagadrana ary mbola nampihana indray zany ny any raha matony nidony zay mpiara-mitolona aminay mety misy nevitra tsy mitovy ary tsy izay ihany fa mbola eo koa ny fiatsoana fampiatsoana zay voarainy ireo le tompona ny raikitra eto amin'ny firenena na ara-politika natao anivon'ny mpanao politika ataoko hoe mpanao politika amin'ny akapobe ny sasa moa tsy mpanao politika dia ny zavatra mahagaga sy fanontaniana mipetraka dia hoe za tsy tena akory hoe ny fitsarana ihany no mahalala sy hahafantarana fa izany meloko izany tsy meloko fa ny mahagaga anay fotsiny raha ile tsy fotoanany zao maninona ny olonareo no tsy misy voakitika ny trafikana volamena ny volamena mivadika bolongam-by tsy afa-miala amin'izany ny prime ministre zay nanao intérim ny solotoerana atao ministera ny trafikana azo sarobidy nanao na ny solom-bavambahoaka andrareo maro be ny trafikana azo ny trafikana volamena ny fanodikodiana-mbola-panjakana ny resaka écran plat lasa nangina ny resaka bonbon sucette ny fanodikodiana-mbola miendriny maro ao amin'io ministera ny fitantanam-bola io firaisana tsykomoko tsisy afa-mialina na amin'ny filoam-pirenena na ny prime ministre niza nizy ireo ministra isatsokajiny eny hatramin'ireo tale isatsokajiny be dia be ny vaovao ity am-pelantananay mbola tsy tara raha izao no iresaka andatapatra boribory ny malagasy samy malagasy maleona izao zava-misy izao ho iatrany ity solom-bavambahoaka ity fa milalao serasera sisa no ataon'ny fitondrana Andry Rajoelina manoloana ny krizy sy ny fahantrana miatra anaty taolana mahazo ny malagasy amin'izao fotoana izao. Paritaka indray mantsy ny vaovao amin'izao fa des champions amin'ny fananganana foto-drafitrasa ny fitondrana Andry Rajoelina ary isan'ny nazahoany izany ny fanamboarana ny lalam-baovao sy ny seranam-piaramanidina etsy Ivato. Germain Menjanary sy Andry Rakotomalala. Mitaingina amin'ny zavatra tsy nataony ny mpitondra ankehitriny hoy ny solom-bavambahoaka Fetra Ralamozafimbololo manoloana ny vaovao mivoaka fa tompontaka amin'ny fananganana foto-drafitrasa ny mpitondra ankehitriny ny seranana eny Ivato ireo lalam-baovao no nahazahoana izany tena hoe be dia be betsaka amin'ny fampanantenana tsisy tanteraka dia tsy ny malagasy ihany fa mahamenatra ho iateo tsy ny malagasy ihany no fitahany fa eny fa hatramin'ireo karazana vondrony raisa-pirenena
zay efa mampanongo tena mihitsy vo eo voatsely io de mivoaka hony fa lasa tompondaka ny fananganana indray na bâtisseur indray a ingafoloha teo aloha teo hoe tompony andraikitry ny industrialisation de teo aloha teo koa tompony andraikitry ny adiny resaka fampanjari-tsakafo zavatra tsisy marina satria tena hoe zarara-mihinan-kanina le malagasy tsy nisy orinasa mitsangana zany teto zarara nisy zany nefa fanohitra io amin'ny fampantroana secteur privé any ny lalana voalohany akoatry ny lalana hafa marina misy ny lalana fa nisany voalohany zay de zao ndray de asa misy anaovana com fotsiny lay izy a de arebirebena indray ny any Afrika any asa finansial ohatrohatray le anaran'lay fikambanana inona Boubacar mo dia iny indray zany ahirany anatin'iny fa nanaovany a navitano ny aéroport zay tsy izy velively nanao fa nitokana fotsiny nataony torak'izany ihany koa ny rokady zay tsisy ninina nataony taony na ny étude na ny fanatanterahana fa nitokana ihany koa de nanova anaran'lay rokady zany ve ny olona hoe tena mbola mendrika ny tondra ve ny olona zany de anjaram-bahoaka no mitsara ankoatra izay raha ny vaovao mivoaka atreto dia ahina mafy ny tsy andraisan'ny Madagasikara ny jeu des îles noho ny tsy fisiana fotodrafitrasa mifanaraka amin'izany eto amintsika atreto aloha dia tsy naparitaka any amin'ny faritany ny lalaon'ny nosy fa eto andrenivohitra ihany noho izay resaka tsy fisiana fotodrafitrasa izay ireo fédération isatsokaziny koa no mitaraina fa tsy mbola misy ny tantsoroka avy amin'ny fanjakana hiatrehana ny lalaon'ny nosy fantanterahana omaly sy ny fanavozana ifotony ny antokotima ao amin'ny faritra anosy nitarika izany tany atoerana ny bromandrafitra ny antokotika Madagasikara avy amin'ny faritany ny Toliara Germain Menjanary sy Tahirinena ny antokotima no isan'ny antoko manana rafitra mazava hatrany ifotony antoko manana asa tamin'ny fe azy manokana ary antoko velona sy miaina porofony zany ny fisian'ireo mpikatroka hatrany ifotony raha ho an'ny faritra anosy dia omaly no nirosona ny fanavozana ifotony ny antoko voaresaka ihany koa ny mahakasika ny congrès régionaly izay ho atao ny volana jona izao tsy hoe kory hoe matimaso ny antoko fa teo avao io ary porofony zany ny fisanareo marobe manahaka an'izao fa tsara avao zany mifanantona mamahavelombelona azy bebe kokoa anatairina zany izay matoritory ampafantarina anazy ary istomatsika koa zany le olona izay vonina miaraka amintsika anatin'izao antoko izao kay congrès régional io mety toerana somary ngezangeza angamba ninatsika amin'izay fotoana zay satria fa tsy raha fatinitsika eo nhau fa tsy maintsy manaintana olo koa zany a hiaraka amintsika alefa président avy olo aby io avy aby tsy raha tiany manaka antsika zao avao le inscrit membre militant ny mpikatroka sy ny mpikambana fa tena maro rodorodo avy maheno hoe président avy eto ka mety tsy omby ty toerana zay isatsika ty fa miarana mitady miaraka aminareo sy mitarika zany a ifanomanana an'izay fa tongavan'ny président mois de juin zay ankoatra izay dia nisy avetrany ny fanentanana ny mpikatroka mba anamarina ny anarany ao anatin'ny lisy-pifidianana mila mailo atrandy mandritra ny fanatanterahana izany mila tsika sahy mandray andraiky ao dia izao io misy électorat io nda fotoan'izao misy tsy fampitombana ka mila tsika mandeha amin'ny fotany misy antsika reny dia retsika tsara satria ao anatina reny isa fataloha reny avao roampolojotry anatin'ny lisa vaovao ka laha tsika ho avy firenena no manao atsirano ity firenena ity dia tsika hoe ampandroso Madagasikara ka dia izao aza miany zeny fa mila mahaitsika mandray andraikitsy raha misy ny fahatombanana amin'io lista elektoraly nanamafy ireo mpikatroka nandritra izay fa voaray ny toromarika andraikitry ny olom-pirenena ny mijoro any tanindrazana indrindra fa nibanjenana ny hoavaovao ao anatin'ny 5 taona manaraka lafa mavoany fampianarana indray namoaka fanambarana mahakasika ny fiakarany sarany fakana diplôme eny Ankatso ny teo anivon'ny fiadidina ny anjerimanontolona Antananarivo lasa toy izao kosa ny sarany vavoanapetraka lasa 3 alina ariary ny sarany fakana ny diplôme baccalauréat ny licence 5,3 alina ariary ny master 4 alina ariary ny doctorat kosa 2 hetsy ariary tafiakatra hatrany amin'ny 10 hetsy ariary ny sarany akana ny diplôme HD
DPR doctorat d'état agrégation manomboka amin'ny alatsinainy voalohany volana meo avy zao no hiatra ity sarany vaovao ity. Manana telo volana manomboka ny voalohany volana meo avy zao kosa ireo promotion teo aloha ametrahana ny fangatana diplôma mbola tsy voaray. Fa iraisany rehetra ny fanabeazana ny fanentanana ary ny fitoroana ireo mpisehatra amin'ny karazana zava-mahadomelina hoy ny mpikambana iray teo anivon'ny CFM teo aloha mila mandray fepetra ampasahina sy ampamarinana ny tompon'andraikitra hoy izy fa ihany koa manome sehatra ny tanora ahafahany mivelatra mba tsy voasarika ao anatin'ny fitoroana zava-mahadomelina. Raha vorazafy-mahena sy mbola avatsara. Omaly teto Antananarivo tanatin'ny ray andro dia olona 10 teo eo no tratehaka nandray zava-mahadomelina ka 7 ny lehilahy ary 3 ny vehivavy teny manakam-bahiny Akorondrano ary Antomadinika. Andraikitry ny rehetra ny miay ny miady amin'ny fiparitahan'ny rongony izay mamodika ny tanora sy manodidina azy tsy tondra voka-tsoa ho an'i Madagasikara raha teo izany. Misy olona amin'ity mihitsy rehefa tianao hopotika ny firenena iray dia ny tanora no mpiteo amin'ny zava-mahadomelina dia tsisy tsony antenaina. Ka noho izany tena zava-doza ho amin'ny firenena izany. Ka ohatran'ireny valana aretin'ireny dia ny rehetra mila mandray fepetra. Izay izy misy fepetra iraisana apetraka ary tokony hoe matotro izany fepetra izany hoe avy aiza moa zavatra io ny tonga amin'ny hoe eto amintsika iza no hivarotra an'io aiza ny toerana hinanan'olona hoe izany toerana izay zavatra izay hoe anaovan'olona serasera satria misy olona mety maka tombontsoa arabola fa izay tombontsoa arabola azony ao anatin'izay hoe mibizina ao anatin'izy mamotika firenena ka mila antsika rehetrarehetra mandray anjara mandray ndraiky hoe zay mba hoe mahita dia mba hoe aty zavatra io atyo ary ny tompon'andraikitra hoe miaro eto amin'ny firenentsika ity amin'ny fahavalo satria tena fahavalo pirenena izany mandrava dia mba mandray andraikitra ampasahina ampahamarinana ihany koa amin'ny zavatra ohatr'izany fa tena mamotika ny firenentsika tanorantsika eo reo raha amandreny iza ny namany aiza no aleny rehefa hitanao ny mitoebata fa afafa dia mandray andraikitra matomatotra na ny mpiaramonina eny areo ianina nge manao an'izao dia mba tsabona aingana koa mba tsy hoe hiakin-doha. Azo atao tsara ny misarika ny tanora amina sehatra afa mahaliana azy ireo mba tsy roboka amin'ny zava-mahadomelina. Mba misy zavatra mahaliana ny tanora soa sy tsara mahaliana ny tanora eo ny fanatanjahantena fa ny hoe eo amin'ny resaka asa ny hoe ny asa sy ny famokarana mba ahafahan'ny tanora koa mifantoka hoe misy fanantenana ihany ny firenena rehefa tsisy fanantenana dia manao zavatra izay mampisiditsidina ny saina mahafalifaly anazy dia n'izao izy ka izany rehetrarehetra izany mila fahamatorana ary andraikitra ny rehetra tsy misy anavahana izany fa misy kosa ry tompon'andraikitra mivantana amin'izany dia ataovy ankasahina ampahamarinana amin'ny fitiavan-tanindrazana fa tena fahavalo ao firenentsika ny zava-mahadomelina. Mitadasika ny sisy tany Madagasikara ka isan'ny antony manamora ny fidiran'ireo karazana zava-mahadomelina eto amintsika hoy ny tompon'andraikitra iray. Tsy afaka ampitahina amin'ny any ivelany rahateo ny fitaovana entina miady amin'ny fampidirana sy famarotana zava-mahadomelina. Fa ankoatr'izay dia mipetraka ny kolikoly, ny resabola sy fahefana ka milefitra ny tompon'andraikitra sasana misy amin'ireo aza ny trondro vaventy amin'ny fiparitahan'ireo karazana zava-mahadomelina ireo. Marary ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara noho ny tsindry azo lena masona kamaroan'ny mpiasa ataon'ireo mpampiasa. Anisan'izany ireo mpiasa any amin'ny orinasa afakaba izay sady kely karama no mbola mahazo fandrahonana. Miampy fampanantenana pokaty ataon'ny mpitondra ihany koa amin'ilay karama farany ambany 5 ariary izay tsy mbola niatra hatramin'ny androany. Keny lalàna zany satria fanananasa no tokony omenan'ireo mpiasa ireo fa tsy akory ny potehana ny anatina fampidirana robot zany roana ny mpiasa satria mampiditra robot ny any anaty orinasa. Tsy teny koa izahay fa misy ny fikasihan-tanana izay mahazo an'ny mpiasa ny anatin'ny orinasa ny tsy fanajana indrindra zomy vehivavy any anatin'ny orinasa fa nilikiliana ny zo sindikaly izay mbola mafisinay satria tena ilikilika ny sindika ny anatin'ny orinasa amin'izao fotoana izao satria manelingelina ny tombotsoa amin'ny mpampiasa. Leony fitodongany vidim-piainana ny mpiasa malagasy io moa ny afa-tsy tenenina ntsony zay hoe karama zay io moa ny afa-tsy tenenina ntsony zay hoe karama zay io an'ny lalàna amin'ny fiainy asa tsy voaja io any resaka hoe alina sosialy isan-karazana tsy voaja raha tsy tena amin'ny fampidirana ny mpiasa mba tokony ho any amin'ny kinapsa io any amin'ny resaka ara-pahasalamana amin'ny resaka simie service médical inter-entreprise ireny. Ny iray meno ho andro natokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny mpiasa mampanela klosy amin'ny alalan'ny filanjana sora baventy mangataka fanovana eo amin'ny tontolo ny asa no ataon'ny sindikaty Madagasikara.
ho any taona lasa efa nisy ny fitarainana natao tamin'ny fanjakana saingy nandamoka izany napetraka ihany koa teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mbola iandrasana valina. Nazo vahana bebe kokoa ny fandefasana entana makany ivelany sy ny fanafarana entana any ivelany makaty Madagasikara nandritra sy taorian'ny fiboana tamin'ireny Covid-19 ireny manodidina ny 9 ariary eo ny sarany ho ana entana toy ny finday na kojakoja informatika. Olana mbola sedrainy ireto mpisehatra amin'izany anefa ny fasarotana amin'ny fanamboarana atota taratasy. Ravirazafa mahenina sy mbola afa-tsara. Tsy mipetraka ho mpanamora ny fifandraisana ara-barotra amin'ny anivelan'ny fanjakana malagasy ny mpandraraha iray izay miandraikitra fifamezivezena entana madinika any ivelany seto Madagasikara. Anisany nampetsaka anefa ity sehatra sy ity tamin'ny Covid-19 tamin'ny fandefasana fanafody sy entana hafa. Anisany nanampy ny malagasy rehetrarehetra tany ivelany sy teto toerana satria nisy foana ny fivezivezen'ny entana. Nisy ireo situation ataontsika hoe kritika fanafody nalefan'ny olona avany fiara-miasa amin'ny malagasy avy any ivelany sy eto toerana. Eo amin'ny resaka taratasy zany no tena hoe le izy zany zavatra tsy maintsy arahana fa hoe omena izay fanamorana izay satria le izy aktivité mampidi-bola ho an'ny fanjakana dia tsy atao ireny indray no sakana tsy hampandrosoana le orinasa fa ireny ataontsika hoe tokony atosika zany avy any amin'ny fanjakana ny fanampiana ny ataontsika hoe entrepreneur malagasy. Tetika resaka akanjo, resaka kiraro, resaka zavatra tsy dia ampiasain'ny olona ny ivelantsony dia aleo ny alefa le izy arakaraka le entana le izy satria misy zao ohatra raha ataontsika ohatra hoe informatika misy zao olona any raha vao miova telefona izy dia le olona ty Madagasikara le mba alefasy le zavatra ohatran'izao dia reny zany ataontsika hoe eo amin'ny 60 000 ariary ataontsika zany approximativement le izy no isaky ny telefona no andefasany anazy. Momba ny sarany abatseranana dia saika mitovy vidy amin'ilay entana mihoatra aza ny saran'ny famoahana azy eny amin'ny fahatseranana. Vokany betsaka ireo entana tsy tafavoaka amin'ny serana Tsambontomasina ka miafara amin'ny lavanty. Amaranantsika ny vaovao tsy mbola voaja indray ny fampitsarana ny ady izay efa nohitarina 27 ora any Soudan any. Samy ezaka mampiseho ny heriny ny tafiky ny Generaly Abdel Fattah sy ny FSR izay any Generaly Mohamed Hamdan ary tsy mety misy manaiky lembenana na ny andaliny na ny ankilany. Atao anatin'izay roa herinandro ny sy ny ady tany antoerana izay dia efa tafiakatra hatrany amin'ny 500 be izao ireo olona efa namoy ainy. Onjalalaina raha navy manana sy tahirinena. Olona nalo maro no mitsoaka mipetraka manamorona ireo firenena mifandray sistany amin'ny Soudan amin'izao fotoana izao. Vokatry ny ady hatrany miseho any amin'ity firenena Afrikana ity. Miantso fanamorana ny fifindramonina manoloana izany ny vondrona Afrikana. Mitony ady mafy hatramin'ny Malzuma ao Khartoum ary indrindra ao amin'ny faritry Darfur. Na dia eo aza ny fanotarana amin'ny fampitsarana ny ady any an-toerana teo amin'ny tafika sy ny mpifanandra aminy. Efa mahatratra 500 ireo olona namony any any Soudan tao anatin'ny 2 herinandro vokatry ity ady ity. Tao anatin'ny 2 andro dia nahatratra 470 ireo namony ainy tao amin'ny renivohitry Darfur andrefana raha nitatitra navoaka ny sandikany mpitsabo. Hatreto, sa mbola tsy nisy nanaja ny fampitsarana ny ady ny tafiky ny Generaly Abdel Fattah sy ny FSR ny Generaly Mohamed Hamdan na dia efa nisy aza ny fanotarana 27 ora napetraka. Sa mbola miziriziry amin'ny hery ananany ny andaniny sy ny ankilany. Etsy ankilany dia misintona lakolosy mampaneno fanairana manoloana ny zavamisy ao amin'ny faritra eo amin'ny sistan'ny Tchad ny mpisolovava sy ny mpitsabo. Tsy mihohitra intsony ny mpiady ao Darfur mamoaka ny fitaovam-piadiana ampiasainy izay tena misy mahery vaika. Ny fandarana ao anamarina sy ny Global News avy hatrany no arahinao aorin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra lohateny hoe Kill Boksoun. Ny sampana fampalalam-baovao dia misotranao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko.